Miarabantsika mpiray tanindrazana. Zao indray de anao an'ity vidéo ty vitivitika satria mialatsiny fa somary misy amin'izao voalohan'ny taona zao moa zany de be dia be ny zavatra mbola sahanana eo amin'ny fiainana andavanandro de manararaotra hatrany koa miarabantsika rehetrarehetra tratry ny taona 2026. Fomba le mirary hoe taona feno fahombiazana sy fahasalamana sy fiainana tsara ho antsika, nefa amin'ny lafiny iray ohatrany hoe manesy ihany koa raha miteny an'izany satria tsy de tena ho izay loatra ity taona ity noho ny toe-draharaha izay hitantsika, fa na zany na tsy zany de ilaina ihany koa mampahery antsika satria hiatrika ady mafy ny vahoaka malagasy manoloana an'izao toe-draharaha misafotofoto zay efa voatanisa teto zay. Manaraka izany ny zavatra tiako ambara eto androany de mikasika an'ireo fanambarana vitsivitsy nataon'ny tompona andraikitra tao amin'ny firenena. Za koa maraka le teniko, za tsy de fombako manonona anaran'olona fa ny asa iandreketan'izy ireo no teneniko aminareo de ohatra hoe ny ministra ny fitsarana zay nanao fanambarana tamin'ny Facebook indraindray ohatrany hoe lasa mampanongo tena le izy satria maministra ny fitsarananao de tokony misahana ny raharaham-pirenena ihany no andraikitra ataonao zany manazava ny zavatra nataonao sy ny asa ataonao, fa tsy sanatria midina ambany de ambany amin'ny resaka vie privée sy fifanenjehana eo amin'ny mpinamana taloha sy ny mpinamana ankehitriny. Nisy teny zay fotsiny somary nanaitra anahy ary amin'ny maha-kristianina pratiquant anahy de somary nampalahelo ihany satria marika koa ireny hoe frustration eo amin'ny ramatoa minisitra de le filazainy hoe na Jesosy ary miezaka ihany ny alala-tsaina eo anoloan'ireny fanambarana ireny, kanefa na zany aza tafahoatra loatra le faniratsirana le fivavahana zany satria be dia be ny ohatra azo nalaina fa tsy voatery haky ianao hoe Jesosy, satria Jesosy tompoko tsy nanao ratsy, Jesosy tsy nanota, Jesosy tsy nangalatra, tsy nanodim-bola, tsy mpanompa olona, donc tsy azo alainao ohatra ny amin'ny olona zao tontolo zao mihitsy Jesosy fa de anao moa iny anao sy Jesosy iny araka ny fomba fiteniko mandrakariva hoe tsy maintsy hiality de ho tsaraina ny am'izay rehetra nataontsika ka de zay no tiako marihana voalohany. Faharoa de ny farany moa am'le resaka hoe ny asa vita, ohatrany lasa resaka spectacle sisa no atao ao Madagasikara indrindrindrindra ho an'ny eo amin'ny sehatry ny fitsarana zany iny moa zao nosamborina hoy Général Bomba de niditra tsehatra mihitsy ministra nakazy tany amin'ny toerana nisy azy tany de nanao négociation sy ny karazany de aveo moa nisy firiariana hoe io ara fa tena ny asa. Za moa tamin'iny teny hoe za tsy hiditra lalina satria fantatro ihany nifaran'io raharaha io zao hitantsika aiza moa zany zao nifaran'le raharaha, fa io fitondrana firenena tsy azo atao spectacle fa reny olona reny araka ny teneniko matoa reny nanana ny toerana nisy azy de misy koa ny force moa zany na ny hery manohana an'ireny, ka zay fotsiny na ny andrasako hoe tena sahanohatra an'izay force manohana an'ireny olona reny ve ity fitondrana ity sa hoe hitady foana ny confrontation. Zao aloha zany mazava fa tsy afaka sany niatrika le confrontation izy, fifandonana zany satria na tiana na tsy tiana olana eo amin'ny samy mitafika raha sanatria ka misy ny tsy fitovizan-kevitra zany eo amin'ny samy mpitantana, ary io le noteneniko hoe tsarovy mandrakariva fa kodiarana miodina fa androany ianao fa rapitso mety ho an'ny hafa de ifara am'izay foana io toe-draharaha io. De iny koa moa le resaka hoe nesorina ny immunité an'ny député sy ny karazany zay za aloha isan'ny taky an'izany tamin'ny fotoan'androny, fa am'izao fotoana zao tsy amiko tsy ilaina intsony satria ireo député reo mihitsy nefa tokony tsy ho intsony izy rehetrarehetra manomboka any amin'ny filohany zay tsy asiana resaka be intsony hoe olona ohatran'iza io filohany io,
olona madio ve sa olona tompony bizina koa, fa de zay le izy hoe anakonana ny tsy fahaiza miasa zany e, tsy fahaiza miasa an'le fitondrana, de zay zavatra rehetra atao de ohatran'ny hoe atao karazana spectacle daholo. Samborina ny mpanao politika de samborina le ministra taloha, de tsy ny fisamborana andreny amiko ny olana, fa hoe rehefa voasambotra le olona de inona ny zavatra niseho. De zay tsy raha vao resaka hoe raha-pitsarana zany fantatro tsara ny fitsarana aho efa nanao fanambarana any amin'io fa amiko kilalao fotsiny zany fitsarana zany, fandrebirebena saim-bahoaka zany fa tsy zavatra marina hitanao amin'ny fitsarana zany. Miala tsiny aminareo fitsarana fa tsy efa voaporofony zany hatramin'izay, de zay mahatonga hoe tsy de miditra lalina am'izay fa ny vahoaka anao kitsara, satria araky ny tenin'ny ramatoa minisitra de efa betsaka ny manomana mangalatra départ amin'ny fiomanana any amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny 2027 sa 2028. Izy koa nefa mba te hiditra ao anatin'izay mahatsiaro izy hoe voafatotra ihany amin'le andraikitra raisiny de misy frustration anatrehan'izany, kanefa moa fantatrao ny zavatra azo anao matoa anao niditra teo de anjarako fotsiny hoe mampafantatra anao hoe nisy calcul, nisy kajy diso ihany tao anatiny, indrindra am'izao ny taux de popularité anao tena niena de niena indrindra moa aty ivelany aty, ary isan'ny manana andraikitra an'izany ianao satria ianao ihany namorona ady tamin'ireo namanao zay hitako hoe tsy hijanona intsony fa amalifaty noho ny zavatra nataonao azy ireo. De araky le teniko hoe tsy de dirako lalina ny vie privée anareo satria tsy mahasoa amin'ny firenena zany. Ny faharoa de le fanambarana nataon'ny premier ministre, zavatra ray ny tena nalasa saina anahy mihitsy hoe sahan'le rangahy ty ny teny an'izany, nanome ohatra izy tam'le hoe misy orinasa 50 izy no tena mifehy ny toe-karen'ny Madagasikara, orinasa 50 izy de efa makafaka be any amin'ny manana rantsana be deabe any ambanin'ny tany any reo izy ireo ny tena madidy tsy manapaka ny rehetrarehetra, zany hoe niaika izy zany na tsy ny teny mivantana ary fa any amin'ny farany izy movaky any hoe efa ny vazaha sy ny karana sy ny ze mpanjanaka rehetrarehetra ny toe-karena sy ny fiainan'ny malagasy ray manontolo, nanaiky izy zany satria any amin'ny farany izy ny teny hoe ka zao ozy izy mba mangataka am'ireo mba aleo mba ho an'ny malagasy zay mba aty ambanimbany aty ny sehatra ambanimbany ozy izy mba hisy ohatrany hoe vokatra kely ho an'ny malagasy. Zany midika zany hoe tsy isika zany ny tompon'le firenena fa isika ny miangavy an'ireo vahiny reo mba taitaikaniny zay fa zay koa mba miexista ihany tena mamenatra hoe premier ministre no miteny an'izany hoe isika malagasy tompo tany isika indray zany miangavy mba meo potipotikanina kely zay mba hisehoana fa aizany de alainareo daholo ny sehatra rehetrarehetra, fa ngatsy hoe amin'ny Madagasikara tsy amin'ny malagasy Madagasikara za moa de efa niteny foana hoe niady tsotra be, ahoana ny amingorana an'ireo izy ny teny 50 de ahoana ny amingorana an'ireo 50 reo tsy anjakatsony eo Madagasikara, fingorona hatramin'ny fakan'ireo tapatapahana mihitsy ireo karanareo, fa ratsy zany de tsisy dikany fa tsy taitaikanina nomena an'le malagasy zany, mbola manam-pirofo tena mbola nandevozon'ny vazaha ny fisainan'ireo mpitondra ao amintsika de tsy menatra kory izy ny teny an'izany hoe mba meo anay ny taitaikanina kely ho an'ny malagasy tena mpitondra ambony nefa miteny an'izany, chef de l'administration no miteny an'izany. De ahitantsika taratra zany aiza io fitondrana io, fitondrana Jalambot araka ny fiteniko foana satria tsisy mandeha amin'ny zeloniny zavatra misy am'izao, tsisy mandeha amin'ny zeloniny, fampanantenana poakaty satria mandraikitra sehatra tsy tokony nataony, resaka tetezamita tsotra fotsiny tokony nataony, na manana foana an'ireo institution rehetrarehetra reo zay ny tokony nataony Ramika, fa zao niditra tao anaty lavaka lalina voafatotra de tsy afaka nanao ninona tsony, aizaka relony ny teneniko reny ahitsoko kely aloha satria nisy fahadosona kely tamin'le information zany tsy nandray azy tsara le hoe 100 tapitrisa FMG fa 100 tapitrisa ariary, aiza nisy olona sangataka an'izany rangaha am'izao fahorian'ny gasy zao, olona ray ve anao ny andeha angataka 2 milliards de FMG prime fotsiny, inona moa zany ny tena asa nataon'ny ACC
na me fahefanany mpangalatra zay ny zay ny nataony de mila an'izany mila tambiny an'izany izy zany de ohatr'izay ko inona mahita koa am'izao mparitakany le hoe zao ny indemnité ny ireo manana andraikitra amin'ny assemblée nationale ny ngasité nefa mahatratra 100 tapitrisa FMG io ngamba mety tsy diso de reto ambany reto efa mahatratratra any amin'ny 80 tapitrisa fa hono reo olona efa notanina kely nandritran'izay fotoana hatramin'ny oktobra ho anakaty inona kay ny tena asa nataon'ny assemblée nationale lara zao isany afaka manamarina an'izay hoe nanao an'izao reo de nanao an'izao ho an'ny vahoaka ny teneniko atao hoe assemblée mpanao lalàna reo inona ny lalàna nataon'ireo raha nisy fivoriana nataony tamin'ny fotoana fivoriana ara-potoana inona ny nataony nisy fahasoavana ho an'ny vahoaka ve tsy nisy fa tena resaka ho anazy menakavy ihany nataony tao de zany ve ny mbola institution tazomina foana inona ny nataon'ny Sénat tsy nahita zatra nataon'ny Sénat mihitsy anadritry ny fotoanandro zao hatramin'izao tsy hitako inona nataon'ny notre cour de justice fa tena hoe fanambaniana fanabarabarana antsika malagasy mihitsy ny zavatra ataon'ireo olona mpisandoka fahefana reo satria tena hoe zay vola zany raha misy ny vola de ho any zareo menakavy eo any misy ihany moa ny démenti nataon'ny ministère ny finance hoe zay tsy manam-bola an'izany ny fanjakana fa iza milaza amintsika fa nanonteny an'izany ara ministre ny finance de tsy andohan'izany demi-milliard ho an'ireo olona corrompu amin'ny ACC reo zay le fanabarabarana ny gasy ary reny zavatra reny raha tsy isika teto amin'ny Facebook raha tsy nisy andraikitra andraisitsika ny teny an'ireny zavatra reny de vita ny takotakona sy maizimaizina tany reny fa tena déclaration officielle neny nataon'ny ACC namaritra ny vola tokony omena azy ahoana rangaty nisy an'izany zany ve de tokony iketsika malagasy ary amaranako azy de tsotra be hitatsika ny resaka géopolitique mondiale am'izao ny zavatra niseho tany Venezuela sy ny karazany fa tadidio tsara nisy olona zay tena olona manam-pahaizana vazaha izy io de tamin'ny fotoanandrony izy zany ohatran'ny hoe karazana nanao prospection an'ireo hoe fisin'ny pétrole sy nina tany Madagasikara de efa nanomboka tany andrefana tany izy tany amin'ny farifaritry ny faritra avaratra de rehefa tonga izy de zao ny teneniny taminay zao izy misy zavatra roa izy olazaiko zavatra ray voalohany ozy izy de manana fahasoavana be Madagasikara satria tena voapirofo zao fa manana réserve pétrole matanjaka be Madagasikara ary tena isan'ny pays manan-karena eto ambonin'ny tany fa ny zavatra faharoa izy very Madagasikara fa rehefa ny firenena izy manana arenakebon'ny tany indrindrindrina fa ny pétrole ohatran'io atao Madagasikara io de tsy lamina tsony le firenena zay ny zavatra misy ary ampafantariko atsika hoe reo firenendehibe reo de tsisy mikendry zay asoanao zany fa nitsetitra ny arenatsika ny ataon'ireo na frantsay na amerikana io na russe io na inona misy cobalt misy nickel misy inona ao amintsika izay ny tetavin'ireo de am'izao fotoan'izao nefa ny fitondram-panjakana misababaka sady makary amin'ny russe makary amin'ny frantsay makary zao ndray misy émissaire américain nalefany Donald Trump an'izao manadiady aiza marina ny tena teny toerana isatsika eo zany zao voafandrika le fitondram-panjakana satria raha izirizirintsika hoe zay araka amin'ny BRICS de fa miomana fa de fa ho adversaire-ny tandrefana ianao zany ny sovietika ny Russie koa nefa ny tsy andany le fitaovam-piadina ray avion reny tsisy ny Wagner efa tonga ao Madagasikara dikan'izany tsy maneho zavatra tsara ho atsika re zavatra reny fa tena ho avy ny korotana faran'izay zokony ao Madagasikara efa niteny an'izany teto moa hoe io de tena isy korotana faran'izay zokony satria ireto mpitondra fanjakana reto de tena mpitondra fanjakana tsy mieritreritra afa-tsy ny zay any am-paosiny de tsy mahay manadiady tsy mahay mamakafaka ny amin'ny resaka géopolitique mondiale ny any efa de tsotra be fotsiny teneniko hoe isika malagasy ny manana fahafahany manapaka amin'ny firaisana amin'ny rehetrarehetra satria araka ny teniko ao amintsika misy ny arena ireo ny mila antsika fa tsy isika mila azy fa ny mifanohitra amin'izany ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao isika indray no misolelaka mandoalidoalika any amin'ny any de manararoatra izy ary zay mahatonga anazy izy misy no mibaiko zay mahatonga antsika ny karana mihitsy ny mampandoalika atsika ka tsotra ny ary olona amin'izao fotoan'izao amin'izao taona vaovao zao ny fampifiteneniko aminareo de hoe amafiso ny toe-tsaina amafiso ny toe-panahintsika mihitsy satria ho ratsy ty raha ty tena ho ratsy ty
Reo mpitondra fanjakana reo manao resaka diversion fotsiny reny amin'ny resaka raha isa reny efa mafiatafavoky reny ary kofa lidaya efa mafiatafavoky reny fa reny atao anodikodinana ny saitsika fotsiny fa ny réalité any ambadika any de tena faran'izay fangalarana faran'izay zokiny ny harem-pirenena malagasy de tiandreo hiditra ao anatina géopolitika maloto fotsiny tsika za moa mpiteny an'izany foana hoe reny anie olona mpangalatra isan'ny tena hoe mpandroba mpamondrana volamena fa reny olona reny mpanararoatra fotsiny eo amin'le toedrarà fa ny tena tompony amin'izao zavatra zao de ireo mpitondra fanjakana zay mpisandoka fahefanareo mpitanjoka fahefana satria tsisy vahoaka nametraka an'ireo zany tsy légitime reo amiko fa olona ny tonga ho azy fotsiny eo fa sahako miteny anareo fa sy fifidianana fa tsy maha 0,5% reo sahako miteny an'izany ary niza am'ireo nampikambana ao anatin'ireo mbola sahako miteny fa tsy misy mahazo mihoatra ny 1% reo raha sina fifidianana ka de zay ny teneko amintsika vahoaka hoe za raha miteny ohatran'ny hoe tsy sanatria mampitahotra fa zay mahatonga hoe lanceur d'alerte ny anjarako de mampafantatra antsika ny zavatra iseho tsy ho tsara ny zavatra iseho tena tsy ho tsara tsy hazava ny lanitry Madagasikara raha ny zavatra isy fa ndrebirebena saim-bahoaka daholo ny zavatra misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao fa efa vita kajy daholo ny arena rehetrarehetra ao ary tsy ho antsika malagasy tsy ho antsika malagasy fa ho an'ireo vahiny satria ny antony reo mpitondra fanjakana reo ohatra mpitondra fanjakana rehetrarehetra ny zarina tamin'izany anie mpitondra fanjakana raha mahazo marché public mahazo marché ny mahita marché ny ministra ray any amin'izay toerana ahitany any fa ny 20% ny commission any zany hoe ny asa ataony ray no kely vola ampiasaina no ny vola miditra any am-paosin'izy ireo zay mahatonga andreo mitrosy fa tadidio fa 20-50% reny troso reny efa any am-paosin'ireo mpangalatra ireo zay mpitondra rehetrarehetra teo zany zay mampifandrombaka an'ireo miditra ao anatina fitondrana fa tsy misy hoan'ny asa hitantsika tsara reny ohatra tena farany zay lehibe tamin'ny fanamboarana ny Kianjabary reny io virangatina andeha andanina 75 millions de dollars zao nefa lisy tsy homologué akory satria mazava be tsy le vola raha misy de misy ngamba 20 millions ngamba nanamboarana an'io fa le vola lasa ny am-paosin'ny rikapotsika zay le toe-tsain'ny malagasy tsy mijery ny toe-tsaina ny tombontsoa iombonana fa zay miditra any am-paosy any zay ihany ary tsy iovo zany raha tsy isika mihitsy mandray an-tanana am'izay mamongotra an'ireto olona zay tena mafiampandroba reto ka zay ny tiako tenenina aminareo androany hoe tsy ho mora ny azo atsika samborana etsero tsy fa reny le atao tsy mahatoky valeur samborona daholo ny olona rehetra zay maneho hevitra araka le teniko anareo hoe indrisy fa ho andry ireo fa za moa aty ivelany de afaka miteny ary maro nareo no miteny hoe tena sofa misy anao hiteny de tsy maintsy miteny ary za raha hiteny tsy zany fa eo an'ny malagasy no itenenako zay no isan'ny tombony ana fa aza manana fa amin'izao fotoana izao efa manomboka fampiantso daholo reo patriotes reo olona tia tanin-drazana aty ivelany aty satria efa nanomboka tonga saina après an'ireny zavatra niseho tamin'ny ramatoa ministra reny moa de manomboka tonga saina ny olona tratra ny fitabitro daholo ny rehetrarehetra tsy hoe rehefa tia andafy ny olona de madio sainana fa mitovy amin'ny Madagasikara ihany rehefa mahazo toerana de mivadika amin'ny rehetrarehetra de efa manomboka mifampiresaka zay zao fa za mino fa reo diaspora zay monina aty ivelany aty efa manomboka tonga saina ary ho hitanareo rehefa kelikely eo fa tsy janona fotsiny amin'izao ty toetra raha ty fa samy andraina andraikiny amin'izay ny rehetrarehetra zay ny teny fohy teneniko anareo androany de mampahery antsika malagasy mandrakariva aza mieritreritra nareo hoe aty ivelany zay de tsy miaina fa tena any amin'ny fonay manontolo any za manokana aloha mifoky sy ny fanahiko ray manontolo de any amintsika malagasy satria hitako hoe tena mafy raha samy mafy zao mahazo atsika zao ka de mahereza daholo Madagasikara malagasy.